Makasika ny rugby ny vaky ny adina kosa indray izay mbola mifandrivotra trany ao amin'ny fitantanana ity sectionna ny vaky ny adina ity ireo flo izay samy milaza moa fa dia mpitantana ara-dalàna ao anatin'izany ho an'ny Andriamatoa José Rakotonirina ary dia nambarany fa totosany atsakany sy andavany ny adidina petraka taminy ho amin'izay fitantanana ny sectionna ny vaky ny adina izay. Ny faly miarabantsika ty bola lavalava ny fitantanana ny section vaky ny adina zany zao resaka ny championnat 2018 dia amin'ny volana Mai zany ny misokatra ny topilalovana ny 2018 amin'ny deuxième division, troisième division, première division, élite 2 ny ankoatran'izay moa zany ny mitantana ny section vaky ny adina zany tsy hisy afaty zay ihany zany mitantana ny section vaky ny adina amin'ny ara-panjakana araky ny ministère ny fanatanjahantena fa ny ankoatran'izay zany dia mpisandoka. Raha tojery tokekely ny topilalovana zany ho an'ny 7 na nahoana ho an'ny section ny vaky ny adina? Ho an'ny 7 zany dia azo lazainy hoe tompo tsara ny traikefan'ny pilaro zany. Vita daholo ve ny fifaninana? Azo lazainy efa presque vita daholo zany fifaninana ny section vaky ny adina ny 2017 fa eny mbola misy indro kely zany ny troisième zany sisa ny finale sisa zany zao mbola tsy vita fa ezana ho fitaina amin'ity volana Mai ty.